ampifaliana be tompoko no entina miditra ndray atao anatin'ny tokantraminao amin'ity alina mahafinaritra ity na amin'izao maraina izay ahafahanao manaraka ihany koa moa zany ity fandarana manangana ho amin'ny fiainam-baovao ity tena zay mihitsy satria raha vao miresaka tsika hoe fananganana amin'ny fiainam-baovao dia tsy misy fiainana vaovao akoatrany ao anatin'ny baiboly no ahitana an'izay fiainana vaovao zay araka ny teny averimberintsika eto foana manao hoe raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy a efa lasa ny zavatra taloha indreo fa tonga vaovao ireo tamin'ny omaly a raha tadidinao tsara dia niaingytsika tao amin'ny bokin'ny Genesis toko fahavalo ka hatreo amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny faharoa ambin'ny folo a ary tao anatin'izany no niresahantsika an'ilay hoe ary Andriamanitra nahatsiara Noa zany hoe nisy fahatsiarovana zay nataon'Andriamanitra tamin'ny Noa teto no raisitsika tao anatin'izany hoe fa maninona moa Andriamanitra nahatsiara Noa dia tsotra be le izy satria i Noa dia nipetraka tsara tao anatin'ilay samby fiara zay atao hoe Andriamanitra mihitsy no nanomeny drafitra sy ny mombamomba n'io fiara io ary dia tao no avaly mianaka tsy nihetsiketsika tao fa dia niantra hatrany hatrany ny programan'Andriamanitra rehefa tapitra ny 500 andro zany hoe 5 volana ngarangidina dia teo amin'ny tendrombohitra anankiray atao hoe Ararata io Ararata io moa dia any Armenia iny misy an'izy io ary dia teo no avaly mianaka sy samby fiara no notsarovana ary rehefa natsiaro Andriamanitra dia ny zavatra nafinaritra dia anao fanekena tamin'ny Noa izy misatra be lehibe zay mbola ho resahantsika eto androany ny tiana olazaina ry havana dia izao ny fahamarinana zay nataon'ny olona anankiray ny fijoroan'ny olona anankiray amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia ho tsarovanaN'Andriamanitra foana any aoriana any rehefa nresaka tsika ohatra hoe ny tantaran'ny Daniel tao andavaky ny liona Sadraka sy Mesaka ary Abednego ny tantaran'ny nisy lehilahy anankiray atao hoe Mordekay ao anatin'ny baiboly a dia notsaron'Andriamanitra avokoa zany Josefa izany a dia notsaron'Andriamanitra foana na dia noezahan'ny fahavalo nompotehana sy oravana aza ireny mpanompon'Andriamanitra ireny dia Andriamanitra kosa nahatsiaro azy ary le fahatsiarovan'Andriamanitra tsy hoe matsiarotsiaro fotsiny ohatran'ny olona mifankaty hoe any zay ny malalako manimanina azy tsy zay le fahatsiarovan'Andriamanitra fa manao zavatra mihitsy Andriamanitra ao anatin'izay fahatsiarovana izay ka takatakan'izay ny lesitsika tamin'ny omaly pasteur Ertina fa dia melohan'ny amakina ny andalatsoratra masina hafa indray aloha eo amin'ny Genesis toko fahavalo andiny fahatelo ambin'ny folo indray tsika amin'izao dia andao aloha zany hivavaka ametraka an'ity fandaram-potoana ity ompela-tanan'ny tompo hivavaka tsika tompoko Andriamanitra ray io misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy manana fotoana ahafahanay mitory ny teninao sy manambarany amin'ny sitraponao za dia mino tompo fa anomboka atsiaro an'ireto olon'ireto ianao anatin'ny tokantrano ato misy amin'izy ireo marary misy amin'izy ireo anatin'ny olana sarotra nefa dia mba ho tsarovanao ihany koa ny fikelezanainy an'izy ireo ho tsarovanao Andriamanitra ny nandehanany tamin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana teo anatrehanao ho tsarovanao ary dia mba ho sitranonao sy hovonjenao ndray izy a ho afahanao ndray satria Andriamanitra marina amin'ny teninao ianao ozy izy ny teninao manao hoe moa mety manadino ny zanan'omba ny behivavy ka tsy amindra fo amin'ny anaoko ny kibony manadino izy fa ianao kosa ozy ianao tsy mba manadino ka dia tsarovo re Jesosy eo ireto mpanomponao reto olonao reto a zay mijery sy manaraka ity fandarana ity amin'ny anaran'i Jesosy amen. Miarabanao pasteur Ertina dia manona ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fiadanany tompo ihany koa manona ny fiadanany tompo anao pasteur Atofy miarabantsika manakafy tompoko ato amin'ny Genesis toko fahavalo ny andiny fahatelo ambin'ny folo novaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy ary tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana voalohany tamin'ny taona fahiraiky amby eninjato dia ritra ny rano teo ambonin'ny tany ary nanaisotra ny tafon'ny samby fiara no aka anjery ary indro efa maina ny tany ary tamin'ny andro fahafito amby roapolo tamin'ny volana faharoa dia maina ny tany ary Andriamanitra dia niteny tamin'ny aka nanao hoe
mivoa samy fiara ianao sy ny vady aman-janakao ary ny vinantinao vavy miaraka aminao ary ny zava-mananaina rehetra zay eo aminao avy amin'ny nofo rehetra dia ny vorona sy ny biby fiompy sy ny biby rehetra izay mandadana mikisaka amin'ny tany dia entiny mivoaka miaraka aminao ary koa hiteraka be eny ambonin'ny tany sy ho maro anaka ary abetsaka eny ambonin'ny tany ireny dia ny voaka no amba amin'ny vady aman-janany ary ny vinantiny vavy niaraka taminy ny zava-mananaina rehetra sy ny biby rehetra zay mandadana mikisaka ary ny vorona rehetra mba amin'izay rehetra mihetsiketsika eny ambonin'ny tany dia samy nivoaka tao anatin'ny samy fiara araka ny karazany ary no ady nanorona alitara ho an'i Jehova ary ny biby madio rehetra sy ny vorona madio rehetra dia nanalany ka nataony fanatitra hodorana teo amboniny alitara dia nandre nianatra kasitrahana Jehova ka ozy tampony tsy mba hanozona ny tany intsony no amin'ny olona aho fa ny fisaina ny fon'ny olona dia ratsatra amin'ny fahazazana ary tsy mba handringana ny velona rehetra intsony aho tahaka izay nataoko raha mbola maritra koa ny tany dia tsy hanam-pitsarana ny taopamafasiny sy ny taopijinjana ary ny atsika sy ny hafanana ary ny fahavaratra sy ny ririnina ary ny andro sy ny alina ia zava-dehibe ndray pasteur Tovy ny fanoizatsika ny fandinihana ny soratra masina satria mbola veritsika ny pasteur tombotsoan'ny kristianina mihitsy ny manana izao fotoana izao zay ianarana ny baiboly ray manontolo izay tsy mbola nisy tahakan'izao mihitsy tamina fahita lavitra na tamina radio zay fandalianana ny soratra masina hoe inona ny tena voalazan'ny baiboly inona ny zavatra tena voasoratra ao sy ny sisa tsy haiko na firy taona no avy tatsika n'ity baiboly ray manontolo ity pasteur fa dia miroso aloha tsika ny amin'ny fanazavana tsy hoe mamaky fotsiny fa tena manazava mihitsy ny hevitra atao anatin'ity baiboly iray manontolo ity ny zavatra hita voasoratra eto aloha zany pasteur aloha voalohany ny tsikaritra dia ny hoe eo amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo ary tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana voalohany tamin'ny taona fa iraika amby eninjato dia ritra ny rano teo ambonin'ny tany ary nanaikitra ny tafon'ny samby fiara no aka nijery ary ny fefa maina ny tany ary tamin'ny andro fafito amby roapolo tamin'ny volana faharoa dia maina ny tany jerenao tsara le daty nomen'Andriamanitra eto pasteur hoe tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana voalohany tamin'ny taona raika sy eninjato zany hoe nisy eninjato taona tena inona reny filaza azy hoe tena hoe nofafan'Andriamanitra mihitsy le eninjato taona tany aloha izay nanjakana fahotana nanjakana faharatsiana nanjakana tena hoe adalana maro isan-karazany dia tao amin'ny taona raika sy eninjato andro voalohany amin'ny volana voalohany tena hoe Andriamanitra amin'le atson'le fandaharana resaky ny latsinainy maraina pasteur ny ubiginina départ vaovao moa zay nouveau départ iny le tena hoe Andriamanitra tianao zavatra vaovao mihitsy teto ambonin'ny tany dia natonga azy hoe tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana voalohany taona raika sy eninjato tena ozy Andriamanitra hoe tianao zavatra tsy mbola natao mihitsy aho dia nanangana zavatra vaovao ny teto amin'ny tompo dia anisan'ny zavatra anankiray remarque ekeo tao koa pasteur dia ny hoe zavatra hiteto hoy izy eo amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo tapa amin'ny farany andininy fahatelo ambin'ny folo iverenako mihitsy ary tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana voalohany tamin'ny taona fahiraika amby eninjato dia ritra ny rano teo ambonin'ny tany jerenao tsara ritra ny rano teo ambonin'ny tany ary nanaisitra ny tafony samby fiara no aka nijery azy fa indro efa maina ny tany efa maina ny tany teo ary tamin'ny andro fafito amby roapolo tamin'ny volana faharoa dia maina ny tany ary Andriamanitra dia niteny tamin'ny wakany hoe mivoa amin'ny samby fiara ny zavatra hita eto pasteur dia ohatra zao ino a tena lehilahy manaraka ny baiko n'Andriamanitra mihitsy manaraka ny torolalana avy amin'Andriamanitra mihitsy efa hitany hafa efa ritra ny rano tamin'io volana voalohany andro voalohany tamin'ny volana voalohany tamin'ny taona raika sy eninjato efa ritra ny rano
de rehefa nisokafany tafony samby fiara de nijery loaka nahita fa maina ny tany fa nahavariana nefa hitany efa maina ny tany fa izy mbola tsy mivoaka izy mbola tsy mivoaka de eo amin'ny andiny fefatra ambe folo am'izay ny marina ary tamin'ny andro fafito amby roapolo tamin'ny volana faharoa zany hoe efa 2 mois après tamin'ny fafito amby roapolo ny volana zany hoe mety any amin'ny febroary any zany ohatra hoe fito amby roapolo ny volana febroary tany ao zany ohatra hoe calendrier-ntsika zao efa tamin'ny premier janvier ny maina ny tany fa noatsy mivoaka tao mihitsy ny ratsy Andriamanitra no niteny taminy mivoa satria Andriamanitra no napiditra azy teo hoe midira de tsy maintsy ny andro ny fitarian'Andriamanitra koa zay mivoa Andriamanitra izy ty noa zany tsy maika tsy faingana fotsiny hoe efa ritra ny tany ndana am'izay mivoaka ndana daholo mivoaka non tsy zay fa mbola ny andro 2 mois après izy ary mibaiko n'Andriamanitra mihitsy ny andrasany hoe eo amin'ny andininy fahinina ambe folo hoe mivoa am'izay ianao rono amy samby fiara ianao sy mivady amanjanaka sy mivinady favinao miaraka aminao mivoa am'izay eo foana pasteur no tena tiako tenenina amintsika mpanompon'Andriamanitra aloha voalohany indrindra itsika mpanompon'Andriamanitra zany ny tena olana ary eo no anisan'ny tena olana pasteur problème na faharetana problème na faharetana inona moa no mahatonga atsika lasa manaonao foana indraindray pasteur manaonao foana indraindray satria tsika misy fotoana tsy maharitra amin'ny programme an'Andriamanitra mihitsy misy fotoana tsika tsy mahandry ny fotoana an'Andriamanitra mihitsy io nge pasteur ary zay foana no anaty baiboly a ny lalany marina any amin'ny oabolana toko fahefatra izy iny de tahaky ny fipoak'andro maraina ka miamazava mandrapitova vonan'ny andro tsy mitovy mihitsy pasteur ny lalany ratsy fanahy sy ny lalany marina ny lalany ratsy fanahy de zao ohatra mipoka vetivety zany ny azavana ohatra ny tonga de hoe tena zany ary zay fa tonga de mapoka afera be afera maloto be mihitsy fa ao anatin'ny fotoana foy de miletika pasteur ao anatin'ny fotoana foy ny olona ratsy fanahy tsy maintsy miletika jerevo daholo inge fa zany ny fiasana ody ratsy fanary fiasana kalanoro fanipotsampireny ao anatina fotoana foana ohatra manakarena vetivety any pasteur mahazo andry le manompo sampy mahazo andry mahazo anty mahazo anty manompo kalanoro manompo vazimba manompo rehetrarehetra fanana reny do ohatrany hoe tena miazakazaka tokoa fa ao anatina 10 taona 10 taona mitsotsoroka amina fomba feno fahafahambaraka ary amin'ny fomba feno faharavana mipotika hatramin'ny tokantrano ny taranaka ny arabola matimaty fahatany fahafahambaraka mitsosa ary le fananana azo rehetra tamin'ny fanipotsampy rava ao anatina fotoana foy izany ny lalany ratsy fanahy matetika tsy fantany akory zay ana fotoana azy no volaza baiboly fa ny lalany marina indray tsy ohatry zay pasteur ohatra miainga moramora zay miainga tahaky ny fipoak'andro maraina ozy izy ka miamazava zany hoe matetika tsy de fomba fiasan'Andriamanitra le tonga de hoe tonga de iny fa tonga de mazava tampoka ao fa misy fotoan'Andriamanitra mitaiza misy fotoan'Andriamanitra mitaiza ary eo anatin'le fitezan'Andriamanitra iny pasteur mila faharetana ao anatin'izay fitazan'Andriamanitra iny mila faharetana fa eo ny olana amin'ny zanak'Andriamanitra mahita ny olona an'le hoe niazakazaka nahazo andry niazakazaka nahazo anty niazakazaka nahazo andry de andeha hiazakazaka be fahatany fotsiny keo fa tsy fiasan'Andriamanitra izay ary izay ny nafinaritra tamin'ity toetsainy noa fomba fiasan'ny noa tena mahatsiaro mihitsy hoe mila miandry ny baiko n'Andriamanitra na de efa hitany maina zao arany tany nijereny efa tsisy ranontsony tena izy mbola mipetraka tsara ary niteny tamin'ny vady aman-janany izy aza maika aloha nareo amin'ny fotoanan'Andriamanitra itsika no mivoaka ato amin'ny fotoanan'Andriamanitra itsika no mihetsika ary zay no natonga ny inoa tena lehilahy nahita sitraka teo anatren'Andriamanitra pasteur satria lehilahy tena nanaiky hatramin'ny farany programme n'Andriamanitra ary tsy mba maikamaika fahatany fotsiny fa nanam-paharetana tamin'izay zavatra namboarin'Andriamanitra sy ny olazain'Andriamanitra inoa pasteur to inoa tokoa pasteur Ertina dia lehilahy marina sy mahitsy teo anatrehan'ny tompo ary araka ny voalazanao teo dia nanana faharetana izy ozy izy ny baiboly manao hoe fa tokony hanana faharetana ianareo mba azahoanareo zay lazay ny teny fikasan'Andriamanitra rehefa vitanareo sitrapon'Andriamanitra Hébreu toko fafolo andiny fahina amby telopolo tokony hanana faharetana
le faharetana voalaza ny baiboly eto tsy le hoe miaritra be fotsiny eo de miaritra atsika be eo de miaritra fahoriana eo de mitsetsetra ny tenanao eo fa manao ny sitrapon'andriamanitra zay le voalaza ny baiboly ary rehefa vitanao zay sitrapon'andriamanitra zay de tsy maintsy misy vokany zay zavatra izay marina tokoa le teninao teo pasteur hoe be dehibe ny olona tsy anana ny faharetana io ary rehefa tsy manana faharetana dia tonga de te hisongadina be rapitso de rapitso de rapitso de anka midofotra any amy tsy tokony ho ale na ihany ko varinan'le koa nisan'ny fahaboazana ho an'ny mpanompon'andriamanitra maro varinany mampitany tenany amin'ny hafa izy hoe reto ara ohatran'zaoko reto ara ohatran'zao mahavita an'zao ka honany de lasa fampitahana an'le tenanao aman'olona nefa zay tsy fomba fiasa mihitsy eo anatren'andriamanitra fa ny fomba fiasa eo anatren'andriamanitra raha naratsika tsara ny tantarany noa teo de inoa de mahay miainy ny feo an'andriamanitra mahay miainy tsara mihitsy hoe zao no taridalany tompo zao no fomba fiasan'ny tompo zao no zavatra nitranga eto ny fotoanany tompo eto ny fotoanan'andriamanitra satria raha vo tsy tarihan'ny fanan'andriamanitra ny olona anankiray de manonao foana pasteur na de ho anatin'ny hafanampo azy misy zavatra mantsy ho azavaitsika kely hoe ho andriamanitra io de miteny izy io ary ny fomba fitenenan'andriamanitra zay misy fomba maromaro atao anatin'ny baiboly de anjaratsika mpanompon'andriamanitra ny mahay miainy feoany fa raha hainao ny miainao an'izay feon'andriamanitra zay de ny feon'andriamanitra sy ny programan'andriamanitra ioriavana ny tsy mba mety diso ary ny olona manaraka ny feon'andriamanitra tsy mba ho tratry ny accident mandrakizay na ny orona asa tsangany na ny asa fanompona zay ataony na ny tokantranony be lehibe ohatra hoe misy tanora zazavavy anankiray na zazalahy anankiray tonga eo amin'ny taona ny fanambadiana izy de mahita izy fananamany rehetra natao mariazy de manomboka maimay am'izay izy hoe lasy ny olona fa za tavela eto nefa ianao la mpanompon'andriamanitra ny oabolany taolo tsaiky mona oabolana na teny nandenyteteny fotsiny izy io le hoe ny voditsibika aza manatandrify de lasa alay mpanatsika indraindray tanora manao hoe lasa nanambady daholo ny olona le manambady io ihany fa le manao kisipasipa de lasa manaonao zavatra tsy araka ny sitrapon'andriamanitra de anka lasa manambady olona zay tsy tokony ho sahaza leo anaty baiboly matsy tena vady sahaza ohatra ianao olona manompo an'andriamanitra ianao lasa nanambady olona mpisotro toka mamilava mialatsiny am'zay mamilava sy misotro toka na lasa mifoka olona mpifoka rongony no vadinao satria tsy nandryn'le satria tsy niandro ny fotoanan'andriamanitra ianao ary tsy nahainyainy feo an'andriamanitra lasa sanatrian'zany vadin'olona no iarahanao de be vokan'io ianao na miteraka amin'ny vadin'olona io de io vao manenina azay foana ry avana ny tenentsika manao hoe aleo foana le hoe so ihany to zay tahak'izay le so ihany mbola misy zavatra azo atao fa le tahak'izay efa nenina be vava ka inoa de nahainiainy feo an'andriamanitra ary zay feo an'andriamanitra zay tokoa raha tsy miteny andriamanitra manao hoe mivoao anatin'ny sampifiara tsy mivoaka izy zao no atao tsy manao izy efa nisy fotoana pasteur tsika nampianatra an'izay hoe fomba fitenenan'andriamanitra azabaina kely andriamanitra ry avana de misy fotoana miteny amin'ny alalan'ity baiboly ity rehefa mamaky baiboly ianao rehefa mamaky baiboly ianao de azo atao tsy enjery be fotsiny hoe mirapida be fotsiny ana fa vakeo milamina tsara ny tenin'andriamanitra de raiso fianjaranao misy fotoana andriamanitra miteny amin'ny alalany mpitoroteny ohatra zao de andriamanitra miteny aminao misy fotoana andriamanitra miteny amin'ny alalany toe-javatra misy eo amin'ny fiainanao hoe indraindray anao hitangoronany aretina ny hitangoronany problème nefa anao mpanompon'andriamanitra de andriamanitra miteny aminao mihitsy hoe sao de mangatsitsika ianao sao de niverin-dalana ianao ka mila mifo misy fotoana andriamanitra miteny amin'ny alalan'ny faminaniana misy mpaminany anankiray irahan'andriamanitra eo aminao misy fotoana andriamanitra miteny amin'ny alalan'ny tsindromandro na ny nofy de ireny nofo reny mety ho nofo ratsy mety ho nofo tsara fomba hitenenan'andriamanitra avokoa zany rehetrarehetra zany misy fotoana andriamanitra miteny amin'ny alalan'ny feon'ny fieritreretanao na miteny amin'ny alalan'ny sofinao de feo an'andriamanitra miteny aminao zany fa ny anoaty eto de andriamanitra miresaka amin'ny mihitsy hoe zao ny ataonao mivoa am'izay ao anatin'ny sampifiara
ary rehefa nivoaka tao anatin'ny sampy fiara inoa valymianaka mahagaka pasteur ertiny fa rehefa niditra tao anatin'ny sampy fiara inoa de nitenenin'andriamanitra ento ny vadinao ny zanaka ao telo lahy teny vonatinao anankitelo rehefa nivoaka tao anatin'ny sampy fiara indray de mbola nitsondrin'andriamanitra ny exigeny mihitsy manao hoe ny vadinao ny zanaka ao telo miralahy sy ny vonatinao vavy anankitelo asa sina tavelao fa ento daholo de lay biby rehetrarehetra ihany ko zay nentinao tao de ento mivoaka de le biby mahagaka pasteur fantsofin'andriamanitra rano ozy izy eo amin'ny andininy fa fita amby folo tapany faharoa de ento mivoaka miaraka aminao ary ao ka hiteraka be eny ambonin'ny tany sy omaro anaka ary betsaka eny ambonin'ny tany ireny zany hoe le zavatra rehetrarehetra tao anatin'ny tokantranony hoa le biby fiompo sy le biby rehetrarehetra natsofiny tao de notsofin'andriamanitra rano zany manambara pasteur ertina fa ny olona anankiray mahay miaigny feo an'andriamanitra ka manaraka n'le planin'andriamanitra de voatsodrano hatramin'ny biby fiompony voatsodrano hatramin'ny fananany voatsodrano hatramin'ny asany ary any no atateraka le tenin'andriamanitra manao hoe ho tahinany e ny asan'ny tananao ho ambinina ane ny asan'ny tananao avokatra be ne ny asan'ny tananao satria nahay miaigny feo an'andriamanitra ary nanaraka tsara lay planiny zay voasoratra ny baiboly pasteur ertina zay no anisan'ny zavatra lehibe pasteur amin'ny olesona io le faharetanay zay ary rehefa tena miandro anatin'izay faharetana zay ny olona pasteur tsy maintsy tafavoaka izy eo manko no tsy maintsy ahitsika ely amin'ny pasteur mitolo tenytsika mpitandriny tony tsika mpitolo indrindrindrindra tsika te amin'ny fiangonana zandriny tsika zany lefa zatrany le hoe izy fipoahana be sy mirakla be ka reny tsy diso akory pasteur reny koa tsy ratsy tena ilainy reny manaitra an'le finoan'le olona tena ilaina ireny ary misy fotoana ary be da be mihitsy ny olona tena tonga de anapohan'andriamanitra fahagagana misy fotoana arakaraky ny finoana azonao de arakaraky ny refy ny ara-panahany arakaraky ny refy ny ara-panahany de andriamanitra manao zavatra eo aminy fa misy fotoana koa nefa pasteur amin'ny akapobeany a misy fotoana andriamanitra mitaizatsika tsy ndriko tsara zay mitaiza ny ara-panahintsika de ao anatin'le fitaizana ny ara-panahintsika iny tsy hoe ampijalin'andriamanitra ao anaty problema mitsika fa mitaiza atsika tsikelikely andriamanitra ho amina valim-bavaka tsikelikely azonao araky le teny toeny lala marina tahaka nyfoboakandro maraina miamazava de tazain'andriamanitra valim-bavaka tsikelikely mandra-patongany am'le valim-bavaka ngeza be zay matetika ny tena fiasan'andriamanitra ka indraindray misy olona ihany a miandry zavatra tonga de eo fa ndraindray andriamanitra tsy le tonga de fipoahany reny ny ataon'ny tompo pasteur indraindray fa ndraindray andriamanitra mitaizatsika de arakaraky ozy izy ny teny tompo hoe zay mahatoky amin'ny kely no mpanapaka amin'ny be zay pasteur ny amin'iny anisan'ny zavatra lehibe nitsindrinao teo moa le tsodranony izy ty ntodran'andriamanitra tamin'ireo biby reo fa eto amin'ny andininy faharoapolo no anisan'ny zavatra anakiray mahafinaritra be pasteur ary noa de nanorona altara ho an'ny Jehova ary ny biby madio rehetra sy ny vorona madio rehetra dia nanalany ka nataony fanatitra hodorana teo ambony altara dia nandreny hanitra kasitrahana Jehova ka hoy izy tapony tsy mba nozona ny tany intsony anony amin'ny olona fa ny fisainan'ny olona dia raha tsy ana hatramin'ny fahazazahany ary tsy mba andringana ny velona intsony aho tahaka izay nataoko raha mbola maharitra koa ny tany dia tsy anapitsarana ny taopamafazana sy ny taopijonjana ary ny atsika sy ny hafanana sy ny fahavaratra sy ny ririnina andro amanalina ary ny andro sy ny alina ny nafinaritra ny noa pasteur vao nivoaka ny sambo fiara inoa sy ny akonana dia ny namaiky azy aloha nanamboatra altara zay ny voasoratra eto tsy maika ny tonga dia hiasa inoa tsy maika hitsinjaka eraky ny tanàna izy nanao balina hoe tafa ihany zalatsika tafavoaka ihany avitra somatsara iny ndao aloha sy na balina kely aloha tsinjaka be vata nandao aloha tena tonga de sakafo be andao anao arroza azy non tsy zany nataony noa voalohany fa ny voasoratra eto vao nivoaka ny sambo fiara izy de nanamboatra alitara ho an'andriamanitra ary anaterany nafanatitra inona moa no tena dikan'izany pasteur ny dikan'izany de hoe fantatry noa tsara ny antom-pisiny fa ny antom-pisiny
dia anome voninahitra an'Andriamanitra ary ny antom-pahavelomany dia mbola Andriamanitra ihany. Fatany hoe na tonga antsika menaka velona soma tsara dia ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Ka noho izany tsy maika hiasa tany, tsy maika irégler problème, tsy maika andohany ry na hinana ny ry na hibalany fa izao andao aloha anamboatra alitara isika dia andao hanome voninahitra an'Andriamanitra isaotra an'Andriamanitra. Zany pasteur no anisany fomba fivavaka tsy indriko tsara, tena fomba ampiangonana tsara indrindra, fomba fivavaka tsara indrindra ary ahitana vokatra lehibe eo anatren'Andriamanitra pasteur Tofo. Ny hoe rehefa nandray valim-bavaka ianao, nandray fahasoavana sy fitahina ianao, nandray fanasitranana ianao, nahazaza kely ianao, notahin'Andriamanitra ianao, lasa tafita ny zanakao nakany an-dafy, na tafaverina soma tsara eto atanin-drazana, na vita trano be ianao, zavatra ray zay tsara indrindra ary fomba tsara indrindra mbola afahana midéclencher na afahana misitona valim-bavaka manaraka pasteur dia ny fahaizanao misaotra an'Andriamanitra manao fanatitra. Ny fanatitra pasteur dia tsy fomba mpiangonana fa tena fomba entina hisintomana fahasoavana manaraka. Jerenao tsara ny zavatra nataonao ateto. Le fanatitra nataony tsy hoe nisaorana fotsiny no ny zava-bita tany aloha nataon'Andriamanitra tany aloha, fa ny aton'le fanatitra zay nataony mbola hisintomana indray ny valim-bavaka manaraka. Ny zanak'Andriamanitra tsy mahatakatra an'izany, ny kristiana tsy mahatakatra an'izany dia kristiana ampalahelo dia ampalahelo pasteur. Satria tsy mba hita fahasoavan'Andriamanitra amin'ny androm-piainany rehetrarehetra izany. Ny olona tsy mahatakatra an'izany resaka izany. Fa ny namaika no ateto dia zao ny nanome voninahitra an'Andriamanitra ary jerenao tsara eo amin'ny 9:20 ary ny hoa dia nanorina alitara ho an'i Jehovah ary ny biby madio rehetra sy ny vorona madio rehetra dia nanalany ka nataony fanatitra hodorana teo ambony alitara. Eo koa aloha misy lesona goavana pasteur. Ny biby madio rehetra sy ny vorona madio rehetra dia nanalany natao fanatitra ho teo ambony alitara ho an'Andriamanitra. Tadidio tsara pasteur fa ny fanompona an'Andriamanitra hoe fandraisantsika teto zany maly pasteur tsy gaboraraka, tsy hoe manao zay saim-patatrao ianao rehefa manompo ny tompo, tsy hoe manao zay eritreretinao fotsiny ianao hoe jonjorombona fotsiny am'izay hoe tiany tiako atao. Non, tsy zany. Misy ato taridalana ary tsy maintsy taridalana izay pasteur no arahana. Misy olona manko hoe manao fanatitra dia zay manao fanatitra fotony dia zay mety pety amin'ny sainy ao zay mafanarakaraka amin'ny ary zay nge ny pasteur no mahatonga ny adevitra maro. Madevitra maro amin'ny fiangonana zandry no ohatra le fiangonana amin'ny fo zany mialatsina mamerimberina kely an'izay pasteur le hoe mangoroka reny fiangonana mitato fanatitra sy ny olona sy ny fafolo-karena ny olona fotsiny fa za pasteur tena amin'ny baiboly jerena tena misy fepetra ny fanaterana fanatitra, tsy izay vola eny am-pelantananao, tsy izay vola hitanao, tsy izay vola sambosamborinao etsero, tsy ny famerim-bolanao avy nanaovanao firena taxi be na avy ny nananao kafe somofo kely tetsy dia azonao atinaovana fanatitra ho an'ny tompo. Fa ny baiboly dia milaza hoe nalaina ny vorona madio sy ny biby madio. Mariako fa tsy mety anaovana fanatitra pasteur ny biby maloto. Ny biby maloto amin'ny antsongarajao tsy azo anaovana fanatitra ireny pasteur. Ary tadidio tsara fa ny biby madio sy biby maloto efa tany amboalohany dia efa nisy efa niavaka hoe ty maloto ty madio. Izay mariako tsara pasteur fa Andriamanitra daholo namorona an'izy ireo, na ny biby madio na ny biby maloto dia Andriamanitra daholo namorona azy. Fa tsy hoe ny biby madio Andriamanitra namorona azy dia ny biby maloto devoly namorona azy. Ny devoly tsy mahay mamorona fa Andriamanitra no namorona na ny biby madio na ny biby maloto. Fa maninona moa pasteur eo zao dia efa nisy fantanina mipetraka hoe fa maninona moa Andriamanitra namorona biby maloto nefa fatany zao fa maloto naninona indray mbola miforonona.
tsotra be le antony matoa andriamanitra namorona ny biby rehetrarehetra sy ny zavatra rehetrarehetra de misy antony daholo pastera ny amoronany any reny ny olona manko indraindray tena miteniteny foana mihitsy le hoe sy tena nareo aza mba miteniteny an'izany raha kristiana anao miteny an'ity hoe manaonao foana ohatra an'andriamanitra manao voay attention aza mba miteniteny an'izany aza atao rehan'andriamanitra mivavanao zany fa andriamanitra pastera tsy manaonao foana zany fa matoa izy namorona ny vitsika namorona ny voalavo namorona ny kisoa namorona misy antony daholo ilanany reny misy antony ilanany bibilava misy antony ilanany reny tsy hoe hoanina daholy a tsy hoe fihinana daholy a fa navahany tsara tsy hoe azo atao fanatitra daholy keo a fa ny baiboly de milaza eto pastera fa ny biby madio sy ny vorona madio ihany no nateriny izy ty noa fa ny biby maloto tsy azony atao fanatitra satria tsy akasitra an'andriamanitra reny zavatra reny pastera ozy izy lay andininy faroapolo teo hoe ary noa de nanorona altara ho an'ny Jehova ary ny biby madio rehetra sy ny vorona madio rehetra de nanalany ka nataony fanatitra hodorana teo ambonin'ny altara marina tokoa pastera Ertida fa voanivoaka avy tao amin'ny sambo fiara i noavaly mianaka de ny zavatra voalohany natao de altara ilay altara pastera de maneho ilay toerana anankiray afahana mifandray amin'Andriamanitra i noavaly mianaka de efa nahalala lay tenin'i Jesosy manao hoe raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko de angatao zay tianareo na inona zany hoe toerana anankiray anaovana fifandraisana amin'Andriamanitra ny altara ary eo no madiso fanantenana ny akamaroan'ny mpino ihany koa satria be lehibe ny mpino mafana fozy makany am-piangonana fa vitsy ny tena tafaray amin'Andriamanitra vitsy ny tena tafaray amin'Andriamanitra ozy izy ny baiboly manao hoe ny eloko areo ny efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo mampiafinantavany aminareo ka de tsy meno izy misy efitrefitra indraindray mampisaraka atsika amin'Andriamanitra de tsy miorina tsara le altara lay ifandraisantsika amin'Andriamanitra jereo tsara ane raha nanao ny grand défi i Eli-Paminany teo amin'ny tendrombohitra Karmela tamin'izany fotoana zany dia ny mpaminany ny bala sy ny Asera 500 lany mifaninana taminy tsy nisy afa-tsy izy rery sisa no mpaminany Jehova teo ny zavatra voalohany indrindra nataony Eli-Paminany de nanamboatra ny altara io zany ny azy ny voalohany indrindra nataony satria rehefa namboarina le altara dia nanatrika teo amin'le altara Andriamanitra tamin'izay fotoana zay zany hoe nakasitran'Andriamanitra ny fanompona zay natao teo amin'ny altara io de tafaray tanteraka tamin'Andriamanitra izy ary de zao no teny manao hoe zay Andriamanitra mamaly amin'ny afo aoka izy no Andriamanitra de nidina tokoa ny afo zay ny baikony Eli de nanaiky satria tsara fototra tsara ny altara tamin'izany fotoana zany zany hoe le fifandraisana amin'Andriamanitra le fanolorantena le fomba fanomponan'ny tompony no tao amin'ny tena hoe tao amin'ny tena izy manara-penitra tsara le fomba ao amin'ny cléany tsara zany le fomba fanompono an'Andriamanitra dia tafaray tanteraka mihitsy Andriamanitra sy Eli tamin'izany fotoana zany de tao arinan'izay rehefa vita ny altara de nanao ny fanatitra Eli-Paminany reo pastera de tsy misaraka mihitsy ny fanompona ny fivavahana sy ny fanatitra reo de zara tsy misaraka satria Andriamanitra tadidio foana fa Andriamanitra ao anatin'ny Andriamanitra ny fanatitra izy mihetsika ao ambadiky ny fanatitra mihetsika ao ambadiky ny fanatitra misy zavatra anankiroa foana ry havana mitarainy eo anatrehan'Andriamanitra rehefa miresaka amintsika de ny fifandraisantsika aminy amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fanatitra zay ataontsika ohatsy izy Andriamanitra mantsy Kaina sy Abela ary ny fanatitra Kaina tsy mba nakasitran'Andriamanitra fa i Abela mba mifanatiny kosa de nakasitran'Andriamanitra satria ny antony araky ny fanazavana teo aloha lay toe-po ny Abela nanao an'le fanatitra no jeren'Andriamanitra sy lay fanatitra nataony hoe de zay voaloha teraka sady matavy zany hoe zavatra mararirary anazy mihitsy no nataony fanatitra ao an'Andriamanitra de jereo tsara ihany koa raha nanao fanatitra teto inoavaly mianaka de zavatra mahavariana de ity tsy mbola niandry ilay biby noa mba hiteraka ireo biby reo fa lefa kely teo ampelantanany ray no mbola nakany nataony fanatitra zany hoe le biby madio sy lay vorona madio efa kely de mbola nosotonina ray natao fanatitra satria noa de mahalala tsara mihitsy manao hoe rehefa akako reto de azon'Andriamanitra ataony mampitombo an'ireo satria Andriamanitra de Andriamanitra ny fahagagana ka raha manao fanatitra ho azy
de vitan'andriamanitra foana ny manome zay hosolony avy eo de nataony fanatitra le izy zany pasteur mahatonga le hoe ny fivavahana tsy afaka misaraka amina fanatitra ary raha te hijinjy ianao de ao anatin'ny fanatitra ny tena lakile ny fidinjana be dehibe amintsika ndraindray no mivavaka manao hoe aoka ny osotry ny fitahina ho aoka ny osotry ny fananakarena ho aoka ny osotry ny fitombokarena ho fa izy ny atonga an'izany ny mahatonga an'izany anie ka tsy resaka tanana be misandratra be fotsiny ohatra zao hoe asandratra ataoko mivelatra be tanako hoe tsy zay io fa ao amin'ny fanatitra io resaka fanatitra io ohatsy izy voalaza amin'ny tenin'andriamanitra mba maky andalatsolotra masinakarainy atsika tamin'ny salamo enina am'roapolo am'zato de ny andininy fahadimy de zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo raha manana baiboly ianao de azonao atao tsara eo amin'ny andiny fahadimy izay mamafy ampitomanina de hijinja-pifaliana mandeha mitomany mitondra ny voafafina izy fa hiverina mitondra ny amboarany amin'ny fiobiana kosa ozy izy ny baiboly hoe izay mamafy ampitomanina de hijinja-pifaliana zany hoe ny zavatra anankiray atolotra ao sy hoafafinao eo anatrehan'Andriamanitra dia lazaiko amintsika fa misy vokany daholo le rehetrarehetra reny pasteur Ertina ary ny akamaroan'ny olona zany tsy de manana fahasahina loatra amin'io resaka fanatitra io ary misy aza miteny manao hoe Andriamanitra moa ataon'Andriamanitra iny na vola ataon'Andriamanitra iny ataon'Andriamanitra iny na ny arena Andriamanitra tokoa de tena tsy mila an'izany fa reny le fanatitra ataonao eo anatrehan'Andriamanitra reny ka mipaka tsara eo amin'ny asan'Andriamanitra sy ny zavatra zay fampandrosoana fitoriana filazana tsara de ozy izy mbon'ny Genesis teto tonga anitra kasitrahana teo anatrehan'Andriamanitra le izy ary rehefa tonga anitra kasitrahana teo anatrehan'Andriamanitra le izy de ozy Andriamanitra manao hoe tsy mba hanozona ny tantsony aho satria Andriamanitra de nahalala mihitsy pasteur Ertina araka le teninao teo hoe le 900 taona voalohany ny aina no de ny aina tao anatina fanozona ny ty tany ty tao anatina ozona ary mbola nisy tamingana ozona tam'izany fotoana zany fa nolay fanatitra zay nataony Noa de ozy Andriamanitra manao hoe tsy hanozona ny tantsony zany hoe ny ozona pasteur de afaka ho tapaka ao anatin'ny fanatitra misy olona be dehibe mantsy zay mety manaraka ty fandaranty ianao mety hoe nanao fanatitra ho an'ny Satana fanatitra ho an'ny Satana zany reny le bombosy tately naterina tany amin'ny doany reny le volany menao any dadarabe reny le mena ny omby asy maro isan-karazany reny de nanao fanatitra na nanao sorona na nisy karazana jorona atao de nanao sorona reny atao hoe fanatitra ho an'ny Satana de vita fanekena tamin'ireny ny olona de raha te ho afaka amin'ireny zany ny olona anankiray de fanatitra ho an'i Jehova indray ny mahampahafaka azy amin'ireny mba hatonga le ozona tena hoe ho tapatapaka tanteraka de fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra no afahanao miala ao anatin'zay zavatra zay satria be dehibe ne marina fa hoe nentin' Jesosy teo ambony azy fijaliana ny ozona tamin'ny fiainantsika tena marina zany fa miaraka amin'ny fiatsika sy ny fanoloran-tenanao sy ny zay rehetrarehetra mba vokatry ny fonao eo anatrehan'Andriamanitra de anisany manafaka an'izany rehetrarehetra zany fa tsy ny olona rehetra ne ny voavonjy tsy ny olona rehetra ne ny tapaka ny ozona raha ohatra hoe nentin' Jesosy teo ambony azy fijaliana zany fa be dehibe ny olona mbola menao anatin'ny fahantrana lasa 4 lasa mijaly taizanaretina mitovitovy daholo ny aretina mahazo an'izy mianakavy ino ny mahatonga an'izany na de nentin' Jesosy aza le ozona tsy ny olona rehetra no afaka raha tsy sady manao fanatitra ny tenanao eo anatrehan'Andriamanitra ianao no manao fanatim-panonerana manombotra ianao eo anatrehan'ny tompo vokatry ny fahotanao vokatry ny faratsianao ny fanatitra nataony Noa teto de niteny anao pasteur Ertina sady anitra kasitrahana teo anatrehan'Andriamanitra nanolotra ny fahotan'ny tany ino tamin'izany fotoana zany de zay natonga an'Andriamanitra manao hoe tsy hanozona ny tantsony aho noho ny amin'ny olona pasteur nanonotra ny fahotan'ny tany satria tamin'ny fotoana tokoa pasteur tena hoe mialohan'ny andringanan'Andriamanitra n'izao tontolo zao tamin'ny safitra any tena feno fahotana teto amin'izao tontolo zao ary le fahatezeran'Andriamanitra raha tsorona de ohatrany mbola nisy fakafakana fahatezeran'Andriamanitra azanao fakafakany fa io fanatitry Noa io no namarana ilay fahatezeran'Andriamanitra ray manontolo azanao ary natonga an'Andriamanitra amin'izay ny ova hevitra jerenao nge ny fihevitr'Andriamanitra andininy faraika am'roapolo de nandre ny anitra kasitrahana Jehova ka hoy izy tampony tsy mba nozona ny tany intsony aho noho ny amin'ny olona
fa ny fisainan'ny olona dia ratsy hatramin'ny fahazazany ary tsy mba andringana ny velona intsony tahaka izay nataoko ohatrany hoe na tsy aro nanenina mihitsy Andriamanitra azonao tsy mba andringana intsony tahaka izay nataoko tsy hanao tsony tsy hanao tsony tsy hamely tsony tsy andringana tsy hamono anareo tsony ampy zay tena vita tena ohatrany hoe nofaranan'Andriamanitra mihitsy ny fahatezerany pasteur tao ambadika ilay fanatitra marina le zavatra nyresahanao teo fa misy ozona pasteur zay tsy ho tapaka mihitsy raha tsy manao fanatim-panonerana le olona satria ilay iray aman-dreny ny tany aloha ohatra pasteur izay nifamatotra tamina fanompotsam-pilalina le ray aman-dreny tany aloha dia nifamatotra tamin'ny asana devoly tamina fijagajangana tamina herina maizina nanao pacte tamina herin'ny devoly dia mety ho sanatry tokoa nahazo arena be da be le ray aman-dreny tany aloha nahazo fananana be da be tanymbary tany kininina nahazo fananana sinsisa dia mahatsiaro amin'izao fotoana izao le taranaka teoriny fa efa mivavaka kosa le taranaka dia le taranaka mahatsiaro hoe efa vaovonjy nandray an' Jesosy tompo sy mpamonjy ny tenanay manokany voasoratra any an-danitra ny anaranay zay efa tena ny bebaka vita batisany fibebahana miteny amin'ny teny tsy fantatra tena le fiainana mahafinaritra miadany hatramin'izay nanomponany tompo zay dia nanana fiadanam-po kanefa manana fiadanam-po fa ao anaty fantrana lalina olom-bovonjy fa tsy afaka atrosa olom-bovonjy fa ohatra mirotoroto amin'ny fiainana mafy zany pasteur le izy mivady milamina izy mivady mifankaty fa efa olom-bovonjy tsy miady lava intsony fa saingy zao tsy mihina-kanina matetika tsy mihina-kanina matetika olom-bovonjy ary efa mideran'Andriamanitra le hira taloha reny le ananana reny efa mba miova le fideranan'Andriamanitra reny daholo tena olom-bovonjy fa saingy izao tsisy asa tsisy fidiram-bola mirotoroto amin'ny fiainana olom-bovonjy fa saingy miady mafy tavavoaka aiza pasteur ny olana amin'izy io ny olana amin'izy io pasteur dia tsotra ihany mbola misy fakafakana fahatezeran'Andriamanitra fakafakana ozona manaraka an'le mpino azonao fakafakanozona manaraka an'le mpino dia izy tena olom-bovonjy ary tena ho any an-danitra ohatrany Lazarosy izy tena ho any an-danitra ohatrany Lazarosy fa saingy izao fahantrana lalany ny ainany eto amin'izao tontolo aiza le olana problema io pasteur misy fanatim-panonerana izay tokony ataony olona raha miresaka amin'izany fanatim-panonerana zany tsika pasteur na fanatitra zany tsisy miteny aminao mihitsy hoe atero ary amin'ny fiangonana tsy fa hoy tsika eto mampianatra misy fanatitra zay tokony ho ataonao hamaranana izay fakanozona ary atonga an'Andriamanitra hitsodrano anao atonga an'Andriamanitra iova hevitra hoe manomboka eto kosa dia iova amin'ny fiainanao io pasteur tsy azo niza hidivirana ny resaka fanaty na tsy tiany olona aza ny resahana an'izany na lazainy ny olona fa fangorona karenary zany na milaza aza ny olona fa io tena zao fa zany io rahalahy fanatitra amin'izao fotoana zao moa tsisy resaka ondro tsony tsisy resaka omby intsony tsisy resaka tsony hoe andeha anatitra fanatitra kolameny ianao na ombo na inona fa efa tsy zay tsony zao ny resaka fa evalue anao raha nieritreritra anatitra omby ianao dia atao volaka no aterinao fanatitra ao an'Andriamanitra na zavatra hafa tsy haiko zay fomba nateranao fa ilaina manao fanatitra mavesatra ianao hitsahara ny ozona tsy famatotra aminao tsony mandrakizay io pasteur ny zavatra lehibe raha voasoro sao tanatin'ny baiboly melohany amaranantsika sao dia manakambary ianao ozy izy ny baiboly eto manao hoe ny 9:20 raha mbola maritra koa ny tany dia tsy ara-pitsarana ny taom-pamafazana sy ny taom-pidinjana ary ny atsika sy ny hafanana ary ny fahavaratra sy ny ririnina ary ny andro sy ny alina zay aloha tsara ny pasteur ny toetrandro zay iainantsika amin'izao fotoana zao io fahavaratra ririnina fararano lohataona dia fanatitry no ahy io na dia efa misy aza lay fiovaovan'ny toetrandro vokoatrany hoe fanomban'ny zanak'olombelona ny tontolo iainana dia mbola mahatonga an'le hoe misy ny fahavaratra misy ririnina misy fararano dia mbola herin'le fanatitry no ahy ihany io zany hoe
le fanatitra ty zany pasteur ertina de manaranaka hatrany amin'ny taranak'ilay olona de mijinja ny vokatry ilay fanatitra vetivety pasteur napikely an'izay ny Abrahama nanao an'izany de hoy Andriamanitra hatrany amin'ny taranakao de ho tahiko i Jakoba nanao an'izany de tao ambadiky ny fanatitra Jakoba no nitenenan'Andriamanitra vo tahiko hatrany amin'ny taranakao i Davida nanao an'izany i Solomona nanao an'izany de natonga n'Andriamanitra nanao fanekena foana ho an'ireo olona zay nanao fanatitra rehetra zay nanetsika an'Andriamanitra tamin'ny fanatitra pasteur de tsy ao anatin'ny taona ray tsy ao anatin'ny 10 taona ny hijinjany vokatra iny fanatitra zay nanaitra an'Andriamanitra iny fa hatrany amin'ny taranany de mijinja zay le tenentsika hoe ifanatitra io de miresaka io ifanatitra io de miteny io ary ifanatitra io a de misy vokany lehibe amin'ny fiainan'ilay olona nanao an'ilay fanatitra sy ny taranany ray manontolo eo fotsiny no atsipy amintsika foana le teny ry havana malala ny hoe rehefa manao fanatitra ho an'Andriamanitra de Andriamanitra de tena milaza mihitsy manao hoe raha ray aho aizary zay ajako raha tompo aho aizary zay tahotra zany hoe amin'ny alalan'ny fanatitra de tian'Andriamanitra ny olona anankiray anajan'Andriamanitra ao anatina fanatitra ho ihany koa no izan'Andriamanitra ny toepon'ny olona satria raha vao miresaka fanatitsika amin'izao androntsika izao pasteur de voakasika foana ny vola nefa ny vola no anisany makarirary ny fon'ny olona indrindra be deaibe ny olona miraikitra amin'ny vola be deaibe ny miady noho ny vola be deaibe ny misaraka noho ny vola be deaibe ny olona atao hoe tsy te alalan'izaniza noho ny amin'ny vola ka raha vao miresaka fanatitsika de voakasika ny vola de lay vola iny nefany aty anatin'ny fony jeren'Andriamanitra raha ohatra zao ary zato ny ataonao fanatitra ho an'ny tompo tsy makarary fona zany raha ronjato ny ataonao fanatitra ho an'ny tompo tsy makarary anao zany za mahita pasteur misy olona mpangataka eto Antananarivo eto rehefa omenao ry ary zato izy de zao ny teniny manao hoe za nga mahantra no meny tiany iny ozy zany hoe tsy nany mpangataka azy efa tsy te andray an'le ary zato tsony ka raha Andriamanitra no tediavinao ampitovina amin'ny mpangataka hoe ary zato ronjato dimanjato no menao an'Andriamanitra tsy makarary raha zany fa ny an'Andriamanitra pasteur de ozy izy manao hoe zay mamafy ampitomanina no mijinja-pifaliana ny dikan'izay de zao misatra marary mihitsy miala ny anatinao any marary rehefa manao fanatitra de zany olona zany no jinja-pifaliana ary ireo olona rehetrarehetra mpanompon'Andriamanitra tahin'Andriamanitra na ny velany ampiasain'Andriamanitra ambin'Andriamanitra de mpanompon'Andriamanitra olony fanatitra avokoa pasteur erty loatsika ivavaka pasteur misaotra indrindra tompony zay fampianarana androan'izay ndray izay ny anaranay ny mahakasika ny teninao ny anaranay mahakasika ny sitraponao mino zay fa ireto vahoakanao reto de nokasihanao tao anatin'izany teninao zany nokasihanao tao anatin'izany fampianarana zany alalany tsara ny hoe inona ny tokony atao rehefa manompo anao inona tsy tokony atao rehefa manompo anao inona ny principe ny baiboly amin'ny fomba fanomponan'Andriamanitra ka tokony arahana nampianatra anay an'izany ianao androany mino fa ireto vahoaka ireto dia ho voataonanao ny fosiny fanahany iverina aminao anatin'izany rehetrarehetra zany misaotra indrindra tompo amen eny tompoko farany eo ny fampianarantsika hiditra amin'ny toko fahasivina atsika amin'ny lesona manaraka raha sitrapon'Andriamanitra veloma tompoka veloma tompoka